taranja tsipikanety be toy tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany koa ny dingana faharoa ny étape faharoa amin'ny mini masters izay karakarain'ny pétanque Bemiray etsy amin'ny ambodin'ny sotry izany ka dia fantatra fa ekipa valy vaovao indray no anohy ny dingana manaraka ho arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity izay. Ekipa telopolo indray no niatrika ny étape faharoa ny zoma teo tetsy Mahamasina amin'ilay faninanana tsipikanety be mini masters izay karakarainy ny fikambanana pétanque Bemiray avy etsy ambodin'ny sotry. Taoriny ity dingana faharoa ity ary dia fantatra indray ireo ekipa valy tafavoaka hiatrika any dingana manaraka. Tondra fanazavana mizotra ny faninanana ny mpikarakara. Hita aloha zany atseto fa mitombo ny samy mpandray anjara satria iarahantsika nahita angamba fa 27 ekipa ny azo tamin'ny première étape, tamin'ity deuxième étape ity kosa dia natsatsa 30 le izy. Zany hoe hita zany fa mitombo le mpandray anjara satria teo koa zany le nisy an'le mbola hita hoe raiky tsatsaraiky sa le momba an'le resaka peste dia efa sokatra le izy dia efa manomboka me maheno daholo ny olona rehetra. Hiditra eo amin'ny étape fahatelo tsika amin'ny herinandro ho an'ireo mbola mangetahita te handray anjara ahoana ny fomba hahafahan'izy ireo mandray anjara zany? Araka ny mahazatra angambany dia isan-kazoma no atao ty concours ty dia tonga eto izay mandray ny anarana manomboka amin'ny valo eo dia manomboka ilay izy amin'ny folo sasany eo amin'ny 20 farafahatarany dia manasa ny ty tsipikanety be rehetra izay manana patron mba ho tonga ho avy handray anjara amin'ny concours karakarainy Bemiray. Ratsaivina moa inona ny amboara ho an'ny mpandresy amin'izy ity? Efa rahantsika malala zany satria ny voalohany zany dia mahazo kopy anankitelo izy miaraka amin'ny be tana réunion tana, ny faharoa mahazo scooter, fahatelo sy fahaefatra mahazo écran plat. Ireto avy ary ireo tafavoaka tamin'izay dingana faharoa izay: Miazava Idoda ary Ertina, Irina Iaja Lanto tao amin'ny ekipa faharoa ary Bary Tina Lova ekipa fahatelo, ekipa fahaefatra Toky Kola ary Ersem ary eo amin'ny ekipa fahadimy dia Bolos Noris ary Fi ary ny ekipa fahaenina dia Didas Liva ary Ery, ekipa fahafito Izo Erlava ary Erik ary ny ekipa fahavalo farany dia Ilipo Iandry ary Joshua. Itoy amin'ny zoma izao indray ny dingana fahatelo amin'ity mini masters ity.